Kafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no ionako aminao amin'ny ity alatsinainy fa 17 ny volana May 2024 ity ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy no mitsidika ny tokantranonao amin'izao amin'ny iray ora tolakandro izao manolotra ny araba tompoko ary ampanajana no anasako anao anaraka ny fampalalam-baovao. Andeha arahantsika aloha izao ireo lohatenim-baovao. Miroso ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 izay mirefy 270 kilometatra amin'izao fotoana izao. Izany fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 izany dia tafiditra anatin'ilay tetikasa PCMCI amin'ny alalan'ny fandaharana asa marché routier à obligation de résultat eo anivon'ny banky iraisampirenena. Atafapetraka tamin'ny fomba ofisialy ireo lehibe ny fokotany vaovao 20 any amin'ny fokotany commune Mahabo Fenorivo Atsinanana. Vola sandoka 5 tapitrisa ariary mahery no trateaka ny force d'intervention de police na ny FIP tany Farafangana niainga avy any fanadina ireo andian'olona rola nanaparitaka izany vola sandoka izany. Ao anatin'ny iray volany fiahina ara-tsosialy sika mandritra ity volana May ity ka dia ny lafim-baovao ara-tsosialy no ndeha mikafatsika ny vaovao an-tsary amin'izao atoandro izao. Tafiditra ao anatin'ny hetsika nanamarian'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina any Amoron'Mania ny iray volany fiahina ara-tsosialy ny fanolorana fanampiana ireo zazakamboty any Fandriana Alain Rodlisha Rakotoary Malala. Zazakamboty sy tsy misy pia tsy manana fianakaviana ary pirenireny teto amin'ny distrikta ny Fandriana reto zaza taizana eto amin'ny toby fitaizana zazakamboty orphelinat chrétien Samartana eto Fandriana ireto ka hatramin'ny taona 2022 ny orenany ity akany ity dia ny fanampiana ataon'ireo malala-tanana sy ny tsara sitrapo toy ny avy eto an-toerana sy avy any ivelany no iainany reto kolonga ireto hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao nefa dia misedra olana goavana ny akany fitaizana zazakamboty eto Fandriana ity noho ny fahafatesan'ny mpamatsy vola avy any ivelany azy ireo hatramin'izay ka izay atolotra ireo malala-tanana avy eto an-toerana ihany no iveloman'izy ireo ka hitantaratra ny fahasairanany. Irsorana ny sekoly ny fiangonana izay nanao vonjy ranovaky nanampy anay ny sekoly teto tanàna teto amin'ny distrika teto Fandriana tanàna lehibe zany nanao tsipapaika ny mpiara-mianatra nanao tsipapaika ny mpiara-mivavaka nanatitra sakafo ary amin'izao fotoana izao dia misy apokotany ireny manatitra ny anjarany atao sakafo indreo ankizy ireo ny alalan'ny varikotry fotsomary mangaza sy ny vomany. Ho fanamariana ny ray volany ny fiahina ara-tsosialy eo anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina dia fanolorana fanampiana toy ny bodofotsy miaraka amin'ny lamba firakotra sy vary sy voamaina, savony, fitaovana fisakafoanana isan-karazany ho an'ny ity akany ity no nanamarian'ny fitalevam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina ato Amoron'Mania izany ray volany fiahina ara-tsosialy izany ka tanjona ny ahafantarana ny fiainan'ny akany mpitaiza zazakamboty toy izao asiho fanampiana azy ireo. Tsy adonay ny aty amin'ny distrikta ny Fandriana izay misy ny centre orphelinat Samartana. Fantatray dia fantatray ny fandraisana andraikitra izay nataon'ity centre ity nandritran'izay 2012 izay ary tsy ho hainay ny tsy andalo aty amin'ny distrikta ny Fandriana ity mijery an'izany asa soa izay atao izany satria dia izay no mampijoroany ministeran'ny mponina sy ny firaisan-kina tsy vita ny fitondram-panjakana irery ny fanabeazana ny vahoaka tsy vita ny fitondram-panjakana irery ny fiahina fa eo dia eo ny ianareo malala-tanana ianareo tsara sitrapo dia miendrika ny ankairezina sy ankasitrana. Nambarany tompona andraikitreto amin'ny akany fitaizana zazakamboty ity fa mianatra avokoa ireto mpianatra miisa 570 mianadahy ireto afa-tsy ireo izay mbola latsaky ny 5 taona izay karakaraina eto amin'ny akany no efa misy amin'izy ireto ihany koa no efa tafita tamin'ny fianarana sy afaka fanadinana baccalauréat farany teo noho ny finiavan'ny mpitantanany akany sy ny fanohanana ataon'ireo malala-tanana hatramin'izay.
Misedra olana amin'ny fitezana ireo olona manana fahasembanana sy ireo zaza manana toe-tena varira ny sekoly Sejafa ny farafanganany miantso ny fanampiana azy ireo ny mpitantana ahafahana mihahitrany ireo beazana ao amin'ny Sejafa Mamson Randriamisandratra. Vesatra izay anisany sedrain'ity ivy-toeram-panabeazana anireto olona manana fahasembanana ireto eto amin'ny Sejafa farafangana ny tsy fisiany mpamasy vola oentina anoanana azy ireto raha ampasahivina dia 270 ny manana toe-tena varira 220 manana olana ara-pahitana 7 kosa ny ankizy sy misy mpiay mazava ho azy 370 ny antonanisa amin'izao izay tsy misatra miamitombo an-trano ireo rehetrarehetra ireo zany miara-beazina dia hita fa sarotra mavetratra misy miasa fa isoronan'Andriamanitra zay manafiery mandrakariva ahafana miatrika zany asa sarotra zany fotoam-pivavahana ny raisin'ny kristianina rehetra ho fitondranam-bavaka sy fanampiana manokana amin'ny fahasairana mahazo azy ireto no nankalazana ny zobily fa 30 taona ny sekoly Sejafa teto ambony vohitra farafangana na dia samy manana ny tokantrano na ny fiangonana misy asika azy isika dia ampiraisin'Andriamanitra ampiraisin'i Jesosy amin'ny Sejafa isika ka firaisana iray izay aneo an'Andriamanitra ny firaisasika izany tsy fampisaraka ny fiangonana sy ny fanjakana ka nandritra ny lahateny natao ny filoany antenimeran-doholona sy ireto solotena mpanjakana anty-antoerana ireto izay nisy sarika ny sainy tsirairay amin'ny fizerena manokana azy ireo amin'ny hoaviny raha ampiso efa niresasika nagnamatra am'izay fa iaho da manisy fa ireo da zaza hoe zaza rehetrarehetra anisany ho tonga mivanga ty Madagasikara tazona an'izao esika izao ny analefana ny vesatra izay mahazo ny sekoly amin'nisy fampiany oentina manabe sy mikarakara ireto zaza manana toe-tena varira ka natolotra azy ireto ny rakitra rehetra nandritra ny fotoam-pivavahana vary folgony avy amin'ny filoany antenimeran-doholona mivady iray gony kosa avy amin'ny tale misana ny ponina sy ny firaisakina ty antoerana amin'izay fanabeazana ny ankizy izay antsika ny farafangana nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tany antoerana ny atrikasa ho fanatsarana ny kalitao ny fanabeazana ampiakarana ny tany fahaizany ankizy mamaky teny sy mikajy tahina Flavien. Ny 270 ny ankizy eto Madagasikara 7 ka hatramin'ny 410 taona ihany no mahay mamaky teny raha ny 370 kosa ny mahay kazy ho an'ny Atsimo-Asinanana manokana dia ny 3 ka hatramin'ny 4,200 vavy sy lahy no mahay mamaky teny sy mikazy manana didy lehibe amin'izany ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay miara-miasa amin'ireo mpiara-moninatika sy mpamasy vola toy ny UNICEF ka tamin'ny alalany atsikasa no nampahafantarana ny fanatsarana ny kalitao-pampianarana ho lara-pamena nasionaly fampienana ny tany fahatrana amin'ny fianarana mamaky teny sy mikazy aty amin'ny faritra io cours de remédiation io dia amin'ny alalan'ny fiarah-miasa ihany koa amin'ny fifi zay itsika avy fotony ny jingana vaovao zay ataobontsika dia mifanarenana ny fahaizan'ny ankizy vonona hay amaran'le toromaty rehetra zay omenana zareo fa na miapetrako ty hoe 3% izy tao ke afaky tao raiky roy tao mba hiakatry farafarasy 10 isan-jato etapa aizany zaza na vakeno na kazy zaho hoe razovina dia maro ny mianatra mandimakany sekoly nefa tsy mahazo ny fahaiza-manao ilaina zaho hoe hianarana amsona sy ahomby amin'ny fiainana izany indrindra no mahatonga UNICEF miara-miasa amin'ny ministère sy ny gouvernemanta malagasy manao an'izao fandarana azy zao tsy ho an'ireo mpanabe irery ny ady amin'izany hoy ny solotena-mpanjakana ty antoerany fa ho an'ny rehetra ho antsika izay tonga eto eo motsika mpanjaka mahita eo antsika assistant parlementaire nifandrembona efa metanana amin'ireo mpampianatra ireo hajanona amin'izay ty fanaovana tsinitsina mpampianatra ity fa ireo miantoko ny firenentsika nivoaka teto avokoa ireo olana fototra hitondrana fanatsarana tamin'ny alalany fandraisam-pitenena n'ireo ray aman-dreny ary naneho ny fahavononana izy ireto ny hiara iasa mpianatra amin'ny ambaratonga fototra toy ny kilasy faharoa hatramin'ny kilasy fahadimy no kendrena hisitraka ny fampianarana tarina.
Nantanteraka asa sosialy sy fitsidiana orinasa atao amin'ny renivohitry ny distrika Ambatolampy ireo mpifanandiany faharoa amby roapolo avy ao amin'ny CEDS na ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques Guy Roland no mitatitra ny vaovao. Fitiavan-tanindrazana, finiavana sy fahavononana ary olombanona izany no tarigetra ho an'ny andian'ny faharoa amby roapolo eto amin'ny ivitoeram-pampihofanana CEDS na ny Centre d'études diplomatiques et stratégiques ka nanaovan'izy ireo asa sosialy sy fitsidiana orinasa teto amin'ny distrika Ambatolampy. Atao hoe manodidina CEDS manokana raha ny fampihofanana hita fa tena fampihofanana voalohany araka ny fanambarana fampihofanantsika fa mila fitiavan-tanindrazana ny firenena ary mila fijerena manokana lehibe ihany eo lafa fampihotrona rehetra misehatra maro ary raha ny hoe fiofanana izay atao any dia ataontsika hoe fiofanana vatana amin'ny tanindrazana sy ny firenena ary indrindra amin'ny olona isam-patanindrazana ka anisany izany sy hoe nidinan-daty nanao an'ity université loatona izay nanaovana hetsika maro toy ny asa sosialy teo ny fanomezana fanampiana ireo zazakam-boka teo ny fitondrana sakafo ihany koa amin'ny olona voafoza ary fijerena manokana ihany koa indrindra ny lafo fanabeazana satria ny fanabeazana dia tsy vitanao mitokana fa ilana fanomezan-tanana ary izay ny jerena satria mila manompo isika mila manolokolokolo isika ireto zanaka tanora ireto mandraindraitsika ho avy firenena raha izana moa fa le efa ankehitriny ihany koa ny firenena isika. Ny fanenan-dalana tamin'ity hetsiky ny CEDS ity ny fitsidiana nataon'ny ministry ny fanabeazam-pirenena izay nanolorany fanomezana ho an'ny akany fitaizana zazakamboty tao amin'ny enfant de sourire Ambatolampy. Soatavina mbola tsy lefy eo amin'ny malagasy ny vohikava mahatratra hita taratra izany any amin'ny faritra Iorombe manoloana ilay trangana hitrano iseho tany amin'ny commune Andiolava Saolinirina Estelle Rolanda. Vokatry ny disadisa-piarahamonina dia manodidina ny 20 tafo ny kila frehatra. Maro ireo tsy manan-kerovana eto Morafeno, commune Andiolava, distrika Ihosy amin'izao fotoana izao. Nidina ifotony nijery azy ireo ny manam-pahefana izay notariny ny lehiben'ny faritra Iorombe niaraka tamin'ny prefet ny Ihosy, ny taleparitry ny mponina sy ny firaisan-kina nitondra izay voatsirambiny tanana. Tokoa fa tsisy raisina ny izay niaram-bola izany ka teo anatrehan'izay dia tsy mitondra tanam-polo zany izahay fa mitondra ny reto zavatra kelikely izay tsy rambiny tanana ireto ho atolotra azy ireo vario izay avy ao amin'ny fitalivam-paritry ny mponina 500 kilao dia miaraka amin'ireto koveta sy vilia sy vilany sy sotro ary kopreto ihany koa moa ny mba tsy ravoravo-tanana fa mba hitraka hatrany. Efa ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana ny nahavanina ny lozana OMC aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy anao ny fikatsarana ny olon-dratsy. Voalohany izay nanao ny famorona dia ny faharoa ireo olona nanao ny fandorana trano maromaro tany ny tanàna Morafeno fokan'ny Ambatofotsi. Fitaovana fampiasa an-dakozia toy ny soa, koveta, zinga, sotro ary vilia sy kopy no natolotry ny teo anivon'ny fiadidiana ny faritra Iorombe. Vary 500 kilao kosa ny avy amin'ny fitalavam-paritry ny mponina sy ny firaisan-kina. Faly ireto vahoaka ireto fa tsy adino ny fitondram-panjakana. Ohatranareo mpitondra fanjakana ijery akaiky anay eto Morafeno Ambatofotsi. Mikasika ny olona vagnon-doza moa igny moa da akinay aminareo mpitondra fanjakana. Mbola tsy tratra hatreto ireo navanina ny loza ka niteraka izao tranga na haitrano izao. Ivadika lafim-baovao isika araka ny fanambarako tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia miroso ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 izay mirefy 270 kilometatra amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny volana martsa nanomboan'ny asa dia efa hita ny firoson'ny asa. Ny fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 dia tafiditra ao anatin'ilay tetika asa PCMCI amin'ny alalan'ny fandaharana asa MROR na ny marché routier à obligation de résultat eo anivon'ny banque Pirenena Alain Rodelisha Rakotor Malala solitena televiziona malagasy any Fandina no mitatitra ny vaovao. Hita amin'ny sary izao ny firoson'ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 170 amin'izao volana May 2020 izao dia mifantoka tanteraka amin'ny dingana roa lehibe
ny mpandrara mpanatanteraka ny asa dia ny scarification na ny fandriatana sy ny fanafonana ny simba teo aloha ary ny compactage na ny fanetsemana fampitoviana ny tany mba ho tonga mafiorina tsara. Iankinan'izao fanatanterahana ny asa izao ny fahamatoran'ny fototra tao sy ny faharetan'ny lalana. Mizotra makany amin'ny fivoarana araka izany ny asa fitotoana sy fampitoviana tany ary ny fametrahana ny lakandrano ankehitriny. Efa hita taratra hoy ny mponina mivezivezy amin'ny lalam-pirenena fa 270 ny vokatry ny asa ataon'ireo mpiasa izay miasa andro aman'alina. Lalana aloha zany fijerinay azy mandeha manomboka le asa manomboka kosa le asa ho an'ilay teknisiana moa zany mba amin'ny sehatra izany dia efa hoe mandeha le terrassement aloha matomona atao io ngamba dia mino anefa tsy kilalaon-jazo io fa tena izy efa vita tara avokoa ny lalana eto atapy-tanànan'ny Fandriana izay tafiditra ao anatin'ny lalam-pirenena fa 270 ary efa misosa avokoa ny fiara mandeha aminy. Araka ny fahitana ny fizotra ny asa dia efa vita scarification sy compactage avokoa ny lalana rehetra avy any Fandriana mandra-pahatonga aty amin'ny commune ny Sandrandà. Rehefa eto amin'ny commune ny Sandrandà indray dia efa vita tara ihany koa ny lalana mirefy 4 kilometatra mamakivaky ny tapy-tanàna ary miainga eto indray ny scarification sy ny compactage mandra-pahatonga aty amin'ny 2 kilometatra tsy hidirana ny kelikapona. Afaka andro zany dia efa hitohaka any amin'ny kelikapona izay scarification izay dia misy ny compactage izay satria financement ny banque mondiale garantie ao anatin'ny telotony ity lalana. Adiny roa sasany adiny telo maka ny lalana io amin'izao fotoana izao nefa no miezaka nataon'ny solombavambahoaka teto Fandriana dia hita ny lalana. Rehefa misy ny orinasa manamboatra lalana dia manangana ny base vito izao ho an'ny mpiasa izy ireo mandritra ny fanatanterahana ny asa izay toerana na tobi-piainana vonjimaika natao hipetrahan'ny mpiasa mandritra ny fanatanterahana ny asa indrindra amin'ny tetikasa fanamboarana ny lalana. Hita eto amin'ity toerana ity ny trano fatoriana, ny lakozia sy ny efitra fisakafoanana, toeram-pidiovana sy fandroana, birao isan-karazany, ahitana ihany koa toeram-pitsaboana sy toerana fialamboly ho an'ny mpiasa. Ny tanjon'ity base vity dia ny anomezana toerana azo antoka sy milamina hipetrahan'ny mpiasa, hanamora ihany koa ny asa tao isan'andro ary hitandrona ny fahasalamana sy ny fahadiovana eny amin'ny toeram-piasana. Vita beton ny tetezana ampitan-kesika ao amin'ny fokontany Soa Lazaina, commune Venany Andakatanikely, district ny Manandrina. Tamin'ny alalan'ny teti-bolan'ny Siada no nanarenana izany tetezana izany Kenima amin'ny aina Pereta Rakotovao. Afa-pasahiranana amin'ny fivezivezena ny vahoaka ao amin'ny fokontany Soa Lazaina, commune Venany Andakatanikely. Raha toka tao anatin'ny taona maro izy ireo no nisedra olana no ny fahasimbany tetezana miazo ny tanàna satria voatery mitsaka-randro ny fiara sy ny sarety rehefa iampita. Arak'izany dia namaly ny fitarainan'ireo mponina ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena faritany Fianaratsoa izay solombavambahoaka voafidy tato amin'ny distrikany Manandrina ka nanarina indray ny tetezana ampitan-kesika o beton tamin'ny alalan'ny teti-bolan'ny Siada no ity tetezana ity mampifandray ny fokotany bebonina indrindra ato amin'ny commune. Fokotany Soa Lazaina, fokotany Kianjavola ary Akadilagana zany no aty amin'ny ilany avaratra aty. Dia miampita makagny amin'ny commune Ambatomarina moa agny avaratra akaiky kely eo zany. Ary anisany fokotany tena mamokatra dia zay nahatonga anay hoe andao jerevana zay fomba hanamboarana ny tetezana ity ka dia vita soamasara izy dia ka hafatrafatra no menasika vahoaka mahaiza magnana mety sao torontsika ty fa toroagna amin'ny hafa indray sepizy no anaovana fa ny asika dia efa natao io ka dia tokony ho kojakozaitsika tokony ho sarom-piaro isika vahoaka amin'ny fampiasana sy ny fitandrovana ny fotodrafitrasa iombonana hoatrany tony. Natolotra ny vahoaka tamin'ny fomba ofisialy ny tetezana ampitan-kesika izay narahana fitsofandrano ara-pomba malagasy ka omby iray mazava loha no natolotry ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena anandrana ny fotodrafitrasa. Vaovao manodidina ny fampandrosoana ny fotony antsoroan'ireo vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana no ndeha noizantsika ny vaovao an-tsary amin'izao toandro izao. Nanao fitsidiana tany amin'ny distrikany Besalampy ny faran'ny herinandro lasa teo ny lehiben'ny faritra Melaky nisy ny fionany tamin'ny lehiben'ny Sampandrara sy ireo ben'ny tanàna any amin'ny distrika hijerena ny zava-misy any an-toerana sy ny asa fampandrosoana mila atao sy apetraka isaky ny commune Nord Olvi
Sabina Georges Sebastini. Taoriany na voatendry eny Andriamatoa Jona Picolas ho lehiben'ny faritry Melaky dia ny distrikan'ny Besalampy no voatsidika faharoa amin'ireo distrika 5 mandrafitra ny faritra. Ny fampandrosoana miroso ampilaminana sy mahatra ny tanjona amin'ny fitsidiana ka noho izay dia nisy ny fihaonany manokana amin'ireo lehiben'ny sampandrara rehetra aty an-toerana. Ireo maire sivy miralahy mandrafitra ny distrika ary ramatoa solombavam-bahoaka voafidy taty Besalampy. Taty moa famangina faharoa nataonay tamin'ity faritry Melaky ity ary nahafantarana ny olana misy ato amin'ny distrikin'ny Besalampy. Hitantsika teo tena tsy misalasala mihitsy ireo vahoaka reo mametraka fanontaniana mila fanazavana amin'izay manahira azy ka hiezaka zahay hitondra vahaolana amin'ireny fanontaniana maro isan-karazany regny ary raisiko andraikitra be mihitsy satria anisan'ny faritra distrika avaratry Dimitrofy amin'ny Mahajanga Besalampy ary distrika tena mana karena be satria eo ny resaka fer ny Soalala, ny resaka izao misy resaka volamena koa mivoaka any, misy vato, misy rafia koa mampalaza ny Besalampy satria anisany rafia tsara indrindra eran'ny Madagasikara ny avy aty Besalampy amin'ny faritra aty. Tany nanana omby maro koa Besalampy teo aloha na fa somary ny hena kely zany ary azo lazaina fa distriky milamina amin'izao eto Besalampy ary mahafaly satria tsapatsika amin'izao le resaka fampandrosoana ny resaka vary dimanjato zao ny kapokan'ny vary eto Besalampy atapo-tanàna fa zao sira mety agny amin'ny 200 na 300 agny ampoto ny vidin'ny vary zay. Manoloana ny fihaonana natao rehetra dia manome tokony ny lehiben'ny faritry Melaky fa hamaha tsikelikely ny olana izay misy ato amin'ny distrikan'ny Besalampy fa indrindra hoy izy ny mahakasika ny lalana izay nitaraina ny maro anisa. Manantena fampandrosoana ny vahoaka ny faritra Ambatosoa izay hita ambarany distrika ny Maroantsetra sy Mananara taoriany fanendrena ny lehiben'ny faritra Ambatosoa vaovao ho fiomanana. Amin'ny fandraisana izany lehiben'ny faritra izany dia natanteraka asa fanadiovana faobe manodidina ny birao iasany ny mponina tao Maroantsetra Boniface Ramiandrosan Sombiniaina Eglantine no mitatitra ny vaovao. Niporofony ny vahoaka eto amin'ireny votry ny faritra Ambatosoa tamin'ny alalan'ny asa ny hafaliana sy ny fankasitrahany ny fahazona ny faritra faha-efatra amby roapolo. Tonga maro ny vahoaka niara-ny entana nanatanteraka asa fanadiovana manodidina ny birao iasany lehiben'ny faritra na dia nisy aza ny orana sy erika manify miandrandra fampandrosoana araka izany ny vahoaka ny Ambatosoa. Fankasitrahany fitondram-panjakana izay nanendran'izay chef de région amin'ny faritry Ambatosoa zay. Ny raha iambesagna ary efa ela ny ambesa ny fampandrosoana agnisan'ny faritra mba manana ny arena anagnany ihany zany ny faritra Maroantsetra sy Mananara fa kanefa zay fitantanana zay arena zay araka ny maha-izy azy tsy dia nahita sitraka loatra zany ny vahoaka tato agnatin'ny faritra ke amin'izao zany dia mino sy matoko zay ary miandrandra ny sen'izay fampandrosoana zay amin'ny fahazoana ny chef de région vaovao. Ratsaivina dia efa nanangana ity trano ity ho braon'ny faritra ny fitondrana teo aloha fa nijanona teo amin'ny manodidina ny 400 ny asa ka ny braon distrika teo aloha no brao Vonjimaika iasany ny lehiben'ny faritra. Tsy hijanona treo anefa io asa io koa ny préfet ny Maroantsetra teto. Raha ny lamma sy ny fifampiresana tamin'ny ministera dia efa itoy ny fanamboarana an'io braon'ny faritra io efa mikerakera ny lafin'ny teknika mikasika an'izany izay tompon'andraikitra mikasika an'izany zavatra zany eo anivon'ny ministera fa provisoire fotsiny dia eritreretina an'ity birao ity. Efa miombona araka izany amin'ny fandraisana ny lehiben'ny faritra vaovao ny vahoaka ty amin'ny faritra Ambatosoa ahafahany misitraka fampandrosoana. Rakoto Gabriel no PDS hitantana ny commune ambanivohitra Anjoma any amin'ny distrika Nambalavao. Vita ny famindrapitantanana teo amin'ny ben'ny tanana teo aloha sy ny PDS hitantana ny commune rurale n'Anjoma Johnson Randriamiatsa.
Tafapetraka ny délégation manokana hitantana ny commune rurale Anjoma aty amin'ny ilany atsananany district Nambalavao. Irakoto Gabriel, mpampianatra misotro ronono, izy no voatendry ho filohan'ny délégation manokana hitantana ny commune ity manomboka izao. Vita ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny ben'ny tanàna teo aloha, Rakotony Rina Gabriel. Natolotra ry rampahafantariny lehiben'ny distrika tamin'ny fotoana ity ireo filoha lefitra roa mianadahy hiara-iasa amin'ny PDS. Ny antso fiara-miasa feno amin'ny vahoaka sy ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga ny Rakoto Gabriel ho fampandrosoana ny commune Anjoma. Magnategna fivoarana indrindra koa fampandrosoana dia avy izay tiany hoe fanavaozana sy fivoarana dia etsika nafoy aza ny fotoana hiasana dia magnategna isy zava-bita isy ny fandrosoana hiara-miasa sika mpandroso community. Nanome havatra sy toromarika ny amin'ny andraikitra ho sahan'ny délégation manokana ny lehiben'ny district ifanaraka amin'ny voafaritry ny lalàna ny asa sy andraikitra ho tanterahan'izy ireo. Nanambara fahavononana ny solombavam-bahoaka Rasonirina Marceline ny amin'ny fiara-miasa amin'ny mpitantana vaovao eto amin'ny commune. Sahamela irery ianareo, sahamela irery ny PDS fa izerizery na ino resaka ho fairina ho fanavaozana ny commune Ambanivosy ny Anjoma toy. Ny soa tao vasizairy. Ho lavandro hanao vasoa sika mianakavy. Ka dia hanjaka amintsika ato agnatin'ny district Nambalavao zao fanavaozana zao. Hetsika ara-kolotsaina maneho firaisan-kina sy fifankatiavana no nanamarika ny lanonana famindram-pitantanana teto amin'ny commune. Raha tsy haivina dia nodimandry tampoka ny alohan'ny datin'ny fifidianana ny kandida voafidy ho ben'ny tanàna Anjoma ka ny ben'ny tanàna Perinasa no nitantana vonjamaika ny commune ary niroso tamin'ny fametrahana PDS izao ny fitondram-panjakana. Atsaraina ny fitantanana Mangarahara eo anivon'ny Fokotany ao anatin'ny commune Mahambo faritra Nalanjorofo. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy ireo lehiben'ny Fokotany vaovao miisa 420 any amin'ny commune Mahambo feno arivo atsinanana ety Ramananjafy. Mahakasika ny fandriam-pahalemana sy fitantanana Mangarahara dia tsy maintsy napetraka ny fomba fiasa vaovao ny préfet Fenerive-Est, misy ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny lehiben'ny Fokotany vaovao ireto ary nisy ny toromarika nomen'izy ireo mba hirosoana amin'ny fampandrosoana aingankengana kokoa izany. Amin'izao fotoana zao zany misy fanavaozana apetraka ny fitondrana. Tamin'ny andro taloha tonga amin'ny Fokotany ireo manao zavatra akanisy Fokotany vola tsisy réussite. Manomboka izao zany misy fitantanam-bola mazava mipetraka eo anivon'ny Fokotany. Dia io vola io dia misy quittance ara-dalàna. Zany hoe mihodina ohatrany fitantanana ram-panjakana ny zava-misy eo amin'ny Fokotany. Vonina ireto lehiben'ny Fokotany hanao ny asa izay nankinina aminy. Izany fanerena zany dia zava-dehibe tokoa satria asa tsy hoe tendrena dia hipetraka fotsiny fa misy asa izay tsy maintsy atao anatrehan'izany. Noho izany izay reto dia mpiara-miasa agnatin'izay Fokotany voafidy voatiry tanty commune rurale Mahambo vonona zahay hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana manomboka avy any amin'ny fobeany. Azo antenenana mba hisiny ny filaminana sy fitantanana mirindra sy mangarahara ary atokisan'ny vahoaka. Hita ihany koa misy amin'ireo lehiben'ny Fokotany ireto mbola tafaverina amin'ny toerany ary misy ireo vaovao izay nampifanarahana ny masontsivana napetraka ny préfet Fenerive-Est. Lafomba vaovao fatateraka mbola nahazoana ako ny fikaonan-dohan'ny tanora isaky ny distrika ary antsika indray miaraka ny vaovao. Maro ireo rafitra tokony hozerena akaiky amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Izay rafitra nampiasaina hatramin'izay ka zarivato misakana. Ao anatin'ny vanim-potoan'ny fanavaozana izao dia misy ny fakakevitra manokana mba hanovandrafitra miainga avy aty fotony. Izany indrindra no tantaraina teto amin'ny commune Mahasinjo district ny Vondrozo ho fanokafana ny fomba ofisialy ny fakakevitra ho an'ny tanora.
ezaka lehibe izao ataony fitondrana fanavaozana izao dia nametrana ny tanora ho tena vaindohan-draharaha eto anivony firenena zava ny lalasaina voizina ao anatin'izany fakakevitra izany dia ny andraisan'ireo tanora anjara biriky amin'ny fampandroana ny firenena ka nivelatra tamin'ny sehatra maro izany fakakevitra izany dia ny fampananana asa ho an'ny tanora ny fampandroana ny fandriampahalemana ny fambolena sy ny fiompiana ary ny fanabeazana santatra fotsiny teto Masinjo fa efa mitety amin'ny commune Valamifolo mandrafitra ny distrika izany esika izany tanteraka soamantsara ny fikonan-doam-paritra ny tanora teto amin'ny distrika amin'ny Besalampy izay natao tao amin'ny tranoben'ny ekara katolika ary notron'ireo OMC sy ny solombavamboaka amin'ny Madagasikara izay voafidy teto Besalampy samy miezaka maneho ny hevitra ho entina hanatsarana ny fiainan'ny tanora eto Besalampy ny mpandray anjara rehetra izay moa ny tanjona amin'ity fikonan-doam-paritra ny tanora ity ao anatin'ny ambiansa sy hafanana tanteraka no nandraisan'ny tanora ny Besalampy ity fikonan-doam-paritra ity satria samy navitrika ny fandraisana anjara-pitenena izy ireo arak'izany dia miandry ny fikonan-doam-paritra nasionaly ihany koa ny vahoaka ny Besalampy nanao antsony amin'ny fandraisana anjara mavitriky ny tanora ny lehibe ny distrika Nambalavao amin'ny fitondrana ny hetaheta sy ny tolokevitra ao anatin'ny fanatanterahana ny fikaonan-dohan'ny tanora izao teto amin'ny commune rurale Lanjoma ny olana amin'ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa iankina ny famokarana sy ny fanabeazana ary ny fanatanjahantena sy ny lalana mampifandray ny samy commune ny fanarenana ny tontolo iainana ary ny famoronana asa ho an'ny tanora ireo no ambetenin'ireo tanora ty Anjoma tokony hitondrana vahaolana haingana tokony asondrotra ny vidin'ny paraky anisan'ny fototry ny fiveloman'ny mponina amin'ireo commune manodidina Nambalavao mamatsy ny ofomataha mila foanana ny kolikoly amin'ny endriny rehetra mba tsy hisy intsony ireo tsy maty manota eto amin'ny firenena ankoatry ny hetaheta sy ny olana sedraina dia nisy ihany koa ireo nandroso vahaolana navitrika tamin'ny fikaonan-doha ireo tanora ty Anjoma ary miandrandra ny fanatanterahana ireo tolokevitra mahasoa ny mpiray tanindrazana nanamby betsaka ny komision amin'ny hoenty manatanteraka ny fikaonan-doha isaky ny commune ny député Rasoandrina Marceline samy naneho ny heviny sy sosokevitra hanatsarana ny lalàna mikasika ny tanora ireto tanora ato amin'ny commune ny Toliara voalohany distrika ny Toliara voalohany faritra Tsimandrefana nahaliana ireto tanora ireto ity filan-kevitra regionaly mahakasika ny tanora ity ka nisy ny famelabelaran-kevitra sy fanomezana sosokevitra hisia ny fampandrosoana maharitra sy hitondrana fanovana ho an'ny firenena tanora mpandray anjara no fototry ny hoavy ny tanora sy vonona ho fampandrosoana ny firenena nalalaka ny fakakevitra ho an'ireto tanora tsy akanavaka ireto no sokafana ny asabotsy 12 ny volana May tao amin'ny efitrano malalaky ny faritra Tsimandrefana ny fikaonan-doham-pirenena ny tanora ho an'ny fanavaozana ho an'ny tanora ity ho an'ny commune Toliara voalohany distrika ny Toliara voalohany izay maharitra anatin'ny indroa andro tanora 14 taona ka hatramin'ny 13 taona no mandray anjara izay vonona handray anjara amin'ny fanovana la fomba vahoara toe-karena vita ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny fitalevam-paritry ny fizahantany sy ny asa tanana ny vakina karatra sy ireo fikambanana telo misehatra amin'ny asa tanana any antoerana tanjona ny fampiroboroboana trany io sehatra ny asa tanana io ho fanohatra ara toe-karena ho an'ny faritra vakina karatra nomenjana ary fanantenana Blaise Rahery Manantsoa nisy ny fifanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny fitalevam-paritry ny fizahantany sy ny asa tanana ary ny fikambanana telo misehatra amin'ny asa tanana veto Antsirabe tanjona ny ahafahana manome tantsoroka azy ireo ampandrosoana ny asa tanana manana andraikitra lehibe arak'izany ny fitalevam-paritra ny voalohany izay manao soneto dia plateforme izany hoe fikambanana ireo efa hoe mpanao filiera rehetrarehetra vondrona anatin'izy io ny faharoa dia ny sehatra habillement textile recyclage na déchet zava-dehibe zany amin'izao ataontsika hoe vanim-potoana iainantsika izao amina resaka fiarovana amin'ny tontolo iainana
Ny fahatelo dia ny resaka peinture aisary sy ny hoe vokatra avy amin'izay kanto na littérature izay na sary izay dia efa ataoko hoe fanombohana angamba izao dia mbola manasa an'ireo mpanao asa tanana hifanantona fa raha farimbontsika dia iroborobo izay asa tanana eto avakina karatra izay atomboka eto Antsirabe aloha amin'ity andro androany ity. Zava-dehibe ho an'ireo mpanao asa tanana izao fifanaovan-tsony izao. Anisan'ny zava-dehibe ho anay ity fanaovan-tsony androany ity satria anisan'ny fanombohana tsara be, hanombohan'ny mpisehatra ao anatin'ny mpanao asa tanana izay inonay fa tena ampiroborobo tanteraka ary indrindra fa hanampy be anay mba ho lasa lavitra satria izay moa ny tanjona iarahana dia zava-dehibe ho anay ilay izy satria mamesehatra anay bebe kokoa izany ary mampivelatra anay hatrany amin'ny asa izay sahanay dia ny asa tanana izany. Antsirabe no nisatarana azy fa misokatra amin'ireo mpanao asa tanana rehetra manerana ny faritra vakina karatra ny fitalehavam-paritra. Voafidy tany amin'ny distrika Anambanja ny filohan'ny ARV na ny Alliance de la réforme du secteur vanille sy ny AVM na ny Alliance de la vanille de Madagascar izay andrindra ny taom-piotazana amin'ny seha-piariana la vanille any amin'ny faritra Diana Lucien Tongaravo no mitatitra ny vaovao. Nizotra ampilaminana ny fifidianana izay ho filohan'ny ARV na Alliance de la vanille de Madagascar izay filoha hitantana sy kirakira ary andrindra ny taom-piotazana la vanille aty amin'ny faritra Diana fa natao taorian'izany kosa ny fifidianana ny AVM na Alliance de la vanille de Madagascar ka lany ho filohan'ny ARV dia andriamatoa Anthony Stéphane fa ny filohan'ny AVM kosa andriamatoa Ibrahim Mandriamanana. Magnano fisoragna ny vahoaka izay nifidy zaho na izay tsy nifidy zaho, ezaka zaho hanatanteraka antsaka sy andavany izay andraikitry sahana eto. Ny filohan'ny ARV dia andrindra ny distrika 10 aty amin'ny faritra Diana fa ny filohan'ny AVM kosa dia isolotena ny faritra Diana amin'ny sehatra nasionaly. Ireto miaraka amiko reto no miaraka nanatotosan'izay dia ankasitrahana manokana zany reto mpiara-miasa sy izay commission électorale taritiny ny ramatoa chef de district sy ny délégation rehetrarehetra izay avy any Antananarivo. Zany hoe zany izy roa lahy reo zany no isolotena ny avy aty amin'ny faritra Diana ho any amin'ny sehatra national hiaro tombotsoa sy ny hitondra ny etaitatsika ao amin'ny sehatra vanille sy ny fanatsarana rehetrarehetra ao anatin'ny fanavoazana moa zany nanatanterahana izay. Mariana faharoa ambin'ny folo mianadahy ireo mandrafitra ny bureau-ny ARV sy AVM fa iramatoa taleparitra ny varotra sy ny fanjifana kosa ny mpitantsoratra amin'izany. Roa taona ny fepitaona iasan'izy ireo. Iresaka vaovao ara-politika vetivety isika tafapetraka ny alahady 17 meteo ny mpandrindraparitra ny fanilo ny fanavaozana ny Madagasikara ao amin'ny faritra Vatovavy vonina anatanteraka ny asa iandraketan'ny fikambanana ny mpitantana dia ny empreinte tandrazana ary anampy ny vahoaka anisan'ny tonga tany an-toerana ny Front National ny FFM sy ny filomboninahitra miaraka tamin'ny ministry ny asa sy ny fampananana asa ary ny Anjarany faritra Vatovavy indray no nanaovan'ny fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara nasionaly fifidiana narahana fanazavana momba ny fikambanana sy ny fanontaniana ambaliny ihany koa. Natrehan'ireo filohan'ny fikambanana ary ny filomboninahitra moa ity hetsika ity miaraka tamin'ireo mpiay aty amin'ny faritra Vatovavy. Ny fanindran-dalana nandritra fotoana io ihany koa ny fametrahana ny fomba ofisialy ny mpandrindra-paritra sy ny mpiara-miasa aminy. Ity fikambanana ity izay mikendry ny ampiray ny vahoaka malagasy izay tsy atandrazana ary ny fikambanana dia mipetraka ho arifanina amin'ny fitondrana ankehitriny. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy eto zany ny mpandrindra-paritra zany fikambanana izany dia isorana ireo vahoaka marobe tompona andraikitra rehetra teto amin'ity faritra ity na ny mihaja sy voninahitra an'izany toy ihany koa ireo ampanjaka dia kasitrahana satria enikaja voninahitra ny fikambanana satria dia tonga maro ny vahoaka nanotrona tamin'izany fametrahana fomba ofisialy ny mpandrindra-paritra ny FFM atao amin'ny faritra Vatovavy. Ny tanjona anay dia ny hoe ny fampivonjonana an'ireo vahoaka malagasy rehetra izay tia tandrazana irosona amin'ny tena hoe fanavaozana eto amin'ny tany lekoko. Tsy ary fanina le hoe mitehaka fotsiny dia mijery fa tena mandray andraikitra. Ary rehefa hita hoe misy zavatra tsy mety
eto amin'ny tany sy ny firenena dia miteny ny FFM. Hatreto aloha zany dia hitanay fa mbola mifanaraka amin'izay tena hoe tolona nataony mpitolona teny-kianja zay ny atao anatin'ny repoblikan'ny fanavaozana. Tsy maintsy hisy ny fitsidiana ny distrika miaraka amin'ireo komina ato anatin'ny faritra Vatovavy mba tsy ho andatabatra fotsiny ny fandrindrana ny faritra, hoy ny mpandrindra-paritry ny FFM ato anatin'ny faritra Vatovavy. Voalohanteny dia misaotra ny birao fohy be ny fikambanana fanily fanavazana Madagasikara nanome fitokisana amiko amin'ny fitantanana ny andraikitra aty amin'ny faritra ny Vatovavy. Tsy vitan'ny resaka andatabatra ty fitondrana ny fandrindrana faritra ty fa tsy maintsy hidina eny fotony izahay amin'ireo distrika telo izay niresahantsika teo ka ametraka ny tetiandro izahay atsoatsy ary ho tonga ametraka ny rafitra eo anivon'ny distrika anankitelo ireo dia tonga izay fotoana izay tsy maintsy ho fantatsika rehetrarehetra eo ihany ny fandaminana ao anatin'ny distrika. Vaovao mandidina ny fametrahana ny fandriam-pahalemana eny fotony taorian'ny fatratraran'ny force d'intervention de police na ny fipandian'olona rola nanaparitaka vola sandoka izay niainga avy tany fanadina dia nisy raindray tratra ny velam-pandriky ny teo anivon'ny polisy-pirenena natao farafangana nandritra ny fisafoana izay nataon'izy ireo mitotaly 5 tapitrisa ariary mahery ireo vola sandoka tratehaka ireo mamison randria misandratra. Olona telonay amin'izao fotoana izao no tratra noho ny velam-pandriky ny polisy-pirenena izay nahatrarana vola mitentina 2 sy 4.5 tapitrisa ariary nandritra ny opération nataon'ny force d'intervention de police na ny FIP teto atapitranana ny farafangana izay niainga avy any ifanadina rasaika efa teo ampanantanterahana ny asarasy tamin'ny fanaparitana azy. Rehefa natao fanadadiana ireo rola izay tratra tao amin'ny FIPA dia niaiky izy ireo satria misy réquisition téléphonique izay nataonay tato amin'ny commissariat ahitana ny anarana sy ny sarin'ireo olona izay nanao ny transaction teny amin'ny kiosque teny zany. Dia rehefa nanontaniana dia fantatra ny zareo tsara hoe ireto namanay ary ray trano tao zareo. Fa tamin'ny fanamborana zany efa lasa tany ambanivolo ireto namana reto izay no tsy natratrarana ny zareo niaraka teo ambony teo. Ny tangatrano moa teo anivon'ny polisy-pirenena izay nitariny officier principal de police commissariat teto ambonivohitra farafangana makasika ny fampiasana sy fikirakirana ny tambazotra serasera ny mba isiny fifanantonana mialoha ny amoaka zavatra. Raha mahita an'irery zany dia izay mitarika ny olona ambositra dia tsy tonga hatrany amin'ny farany ny fanadadiana ahafahana misambotra amin'ireny ampanao ratsy ireny. Raha mahita zavatra ireny dia aleo manatona ny mpitandro filaminana dia anjaran'ny mpitandro filaminana no manao ny fanadadiana mahakasika an'izay. Araka ny fanadadiana natao dia vola mitentina 2.0 tapitrisa ariary no naparitaka izy ireto fa ivelan'izy ireo kosa mbola misy namana karona fatratra amin'izao fa efa fantatra ny mombamomba azy. Ity farany efa nampidirina amponja vojomaika araka ny didy teo anivony fitsarana. Nidina tany Vondrozo ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Atsimo Atsinanana nijery ny tranon'ny commissariat de police niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy notrony ny solon-tenam-panjakana maro. Nandritra izany no nangatany solon-tenam-panjakana any an-toerana ny fanokafana izany commissariat izany sy hanampiana ireo mpitandro filaminana izay miasa ao amin'ny distrikany Vondrozo Tseverlaza Saïda. Efa 5 taona izay no niorena ny commissariat de police teto Anandaza Vondrozo. Mbola sy nampiasaina nefa izany mandraka ankehitriny. Nidina aty an-toerana ny taleparitry ny filaminam-bahoaka Atsimo Atsinanana niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy mba hijery akaiky ity fototra-fitrasa ity. Amin'ny fivoriana natao fafitandavitra na visioconférence fa tombano araky ny tokony ho izy ny fotodrafitrasa izay vita manerana ny Madagasikara. Tamin'ny afakomaly izy niteny an'izany tamin'ny talata. Tsy natandama izay satria efa tagnatin'ny eritreritrinay hatramin'ny ela ny commissariat ny Vondrozo. Fa vita izy ity
araky ny fagnambarana teo tamin'ny taona 2021 dia efa vita zao foto-drafitra asa zao. Naopakopaky ny cyclone ny fandimby teo izy. Voatendry tagny Manakara aho. Tale paritry ny filamenam-bahoaka fitovonany, voatendry ihany koa isana Vojomaika ny Atsimo Antsinana. Nandeha taty aho tamin'ny volana Aogositra taona 2022 dia izao etany zao zany ny hitako tamin'izay. Tatoato dia somarina risarisa ny fandriampahalemana teto Vondroza tampon-tanàna ka mangataka ny isokafany ity commissariat de police ity ny solon-tena-mpanjakana aty an-toerana. Efa tafapetsaka eto ny foto-drafitrasa mino sy manantena izahay fa tsy ho ela intsony ny isokafan'ity bureau-ny commissariat de police eto Vondroza ty. Ary zava-dehibe ho an'ny distriktan'ny Vondroza loatra ny fisian'ity commissariat ty eto anivon'ny distriktan'ny Vondroza mba hanamafy, hanamorana ny fandrindrana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny district ety. Tsy misy fampandrosoana vanina raha tsy anaty filaminana sy fandriam-pahalemana ka antenaina fa hipaka-tanteraka eny anivon'ny fiarahamonina ny fisokafany ity commissariat de police eto Vondrozo ity. Vaovao avy any Ambalavao mandeha ny asa fanarenana sy fanadiovana ireo forage enina ao Enkilvy. Iray amin'ireo toerana mamatsy rano fisotro madio ny tanàna Ambalavao. Nijery ny fizotry ny asa fanarenana izany ny solombavam-bahoaka Johnson Randriamiaja. Nijery akaiky ny asa fanadiovana lavadrano eto Enkilvy. Iray amin'ireo toerana roa mamatsy rano fisotro madio eto Ambalavao ny député Rasoandrena Marceline. Ny fampiresaka tamin'ireo teknisianina manatanteraka ny asa manoloana ny mbola tsy fahatombombana ny famatsiana rano fisotro madio eto amin'ny tanàna Ambalavao na dia efa tafapetraka ireo vannes d'équilibrage ahafahana manao ny tour-d'eau isaky ny quartier ka mahatonga ny fitarainana sy ny fimenomenoman'ny mponina ho an'ireo faritra tsy mahazo rano. Dia tsy misatra ny vatantenako manara-maso an'ity asa ity mba hahafahantsika mahazo toko tsara mihitsy ny hoe misy asa mandeha ao satria mitaraigna anareo sanandro hoe misy mpitondra ve eto Ambalavao, mba misy mijery ihany ve ny rano eto Ambalavao ity. Tsika raha ohatra ka hoe maiky be tsika amin'ny fahazahoan-drano hoe androany dia efa magnategna hazo rano dia vitohy ihany ny fahatapahan'ny ranontsika fa ny antony mahatonga tsika hoe mbola tsy tena afa-po amin'ilay rano dia zao asa hitantsika maso mandeha eto Enkilvy. Lavadrano enina no anatanterahana ny fanarenana sy fanadiovana eto Enkilvy. Manatanteraka ny asa ny ekipa teknika ny Jirama avy any Antananarivo. Izy ity zany periodika tokony isataona fa ny fanadiovana ny exor sy ny pompe dia tous les 6 mois. Manomboka ny asa io mety anankiroa fandroana ity zany zao. Misy izy hoe madio 12 heures, misy izy madio 24 heures, mbola misy 48 heures raha ohatra mbola maloto. Rano aloha zany mena zay tsy manapaka fambanao intervalana travaux zay. Milina 2/4 ankehitriny no mampiakatra rano eto Enkilvy manoloana ny fahasimban'ny milina 2 hafa izay mbola andalam-panamboarana. Nisy pompe anankiroa moa zany zao nisy fahasimbany dia nisy fihinana production zany. Ny ho an'ny Enkilvy manokana zany production eo amin'ny 550 m3. Vinavinaina ho tafapetraka mialohan'ny 24 Jona ireo milina enina vaovao hapetraka amin'ireo forage enina misy eto an-toerana ka antenaina fa ho voavaha amin'izay ny olany tsy fahampiana rano fisotro madio eto Ambalavao. Nanatanteraka fanaovam-bakisiny faobe fiarovana amin'ny fiparitahan'ny valana aretina mpox ny any amin'ny distrikany Bekily Androilainirina Jean. Ho fisorohana ny mety ho fiparitahany valana aretina mpox na nendra-drazako tsy isiany hery fiarovana malohana ny fifindrany ity valana aretina mpox ity dia nisy ny fanaovam-bakisiny fanefitra teto amin'ny tokotany malaraky ny STSP ny Bekily izay natomboka tamin'ny lehibe na Sabandraraha famporosiana ny rehetra. Fantatra nandritra ny fanazavana mialoha ny fanaovam-bakisiny izao fa distrika misy 150 no efa ahitana an'ity trangana valana aretina mpox na nendra-drazako ity raha eto Madagasikara. Tsara afantarina fa tsy misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny tsirairay ny fanaovana vakisiny fanefitra ny mpox izao. Marina moa fa mbola tsy ahitana ity trangana
epoxa ity raha ny eto amin'ny distrika ny Bekiliandroy. Manoloana izay dia velom-pakasitrahana ny fitondram-panjakana ny mpona aty an-toerana ary antenaina araka izany fa harisika amin'ny fanaova-bakisiny. Nanangana tsangam-bato ny saritany Madagasikara ny commune Vinany Andakatany kely any amin'ny distrika ny Manandrina ho mariky ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina ampandrosoana ny commune Kenima amin'ny aina Pereta Rakotovao. Najoro manoloana ny bureau-ny commune Vinany Andakatany kely ny tsangam-bato saritany Madagasikara avy amin'ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena faritany Fianaratsoa izay solombavam-bahoaka voafidy taty amin'ny distrika ny Manandrina ho mariky ny firaisan-kina sy ny fiombonana ao anatin'ny fanavaozana ny Madagasikara ary ho fanamafisana ilay fomba fiteny hoe izay mitambatra vato izay misaraka fasika. Misy vato fototra hitambarantsika eto amin'ny fitiavana an'ity commune ity ka miantso antsika rehetra avy any amin'ny fokontany rehetra hametraka ny firaisan-kina ho ambony ary hametraka ny fihavanana ho ambony ka hitodika ho amin'ny fampandrosoana ity commune ity ka sy ho faralany fa ho sangany ny commune Vinany Andakatany kely tompoky lahy tompoky vavy. Nataontsika androany ny fomba rehetra ho nananganantsika ny saritanin'ny Madagasikara izay nataontsika eto amin'ny commune Vinany Andakatany kely ho reharehantsika izany tompoky lahy tompoky vavy ka nataontsika eto. Noho izany manandanja amintsika io hametrahantsika ny tena fitiavana ity commune Vinany Andakatany kely tia hampandrosoantsika nyity commune ity satria io no hametraka ny firaisan-kina sy ny fihavanana indrindra hitambarantsika ho any amin'ny tena dingana ho an'ny fampandrosoana tompoky lahy tompoky vavy. Omby iray no natolotry ny filoha lefitry ny antenimera-pirenena itsofan-drano ny tsangam-bato nandritro io fotoana io ihany koa no nanolorana ny fitaovana maro samihafa toy ny zinga, kaopy, fanamboarana ranom-boankazo ary ny milina fanjairana izay arahana fampiofanana avy amin'ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina ho an'ireo fikambanam-behivavy. Tonga nalotrona izany taty an-toerana moa ny talen'ny rara sosialy eo anivon'ny faritra Moronmani ny solotena ny lehibe ny faritra. Tapitra ny 20 minitra fotoana ny fampahalalam-baovao mankasitraka ireo namana teknisiana sy ireo namana mpanao gazety ny arany salata amin'ny fanatotosana ary mankasitraka anao tany tokantrano-tany nanaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao izay natolotry teto tamin'ity atoandro ity mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.